fifidianana be ny tanàna sy solombavam-bahoaka 2,800 malagasy no mihevitra fa tsy mahay politika ny vehivavy. Fanafiana taxi borosy any amin'ny lalam-pirenena mahazo vahana indray any amin'ny lalam-pirenena faefatra. Fizarana jiro miteraka savorovoro karaha-pifidianana ny tambony. Alakamisy 20 Desambra 2022 manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny raharam-pirenena avy hatrany mankafatsika ny fiarana amin'ity alina ity. Tsy maintsy andresy ny tolona, tsy maintsy andresy ny malagasy tsy vaky volo rehefa tena mirahina sy mifampatoky hoy nambara ny mpanao politika ny amin'ny fizoran'ny raharam-pirenena sy ny raharaha politika eto Madagasikara ho an'ny taona 2022. Tokony tsy ho kivy ny rehetra na dia eo aza ny fahasorenana sy ny fahatezerana no nataony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny seni ka namerenana indray any Andra Joelina eo amin'ny fitondrana. Efa nivadika ho tolom-bahoaka raha toy ihany koa ny tolona no tarihin'ireo vondriny kandida. Asin'Andriamalala, Manora Andriamalala no mitatitra ny antsipirim-baovao. Miantso ny malagasy tsy vaky volo, tsy ho kivy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-tiky Madagasikara. Voafitetsy amin'ny boriboritany fahenina ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry na dia ireny niarana hita ireny aza ny nataon'ny seni sy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana nanao ny fomba rehetra namerenana ny kandida mpanjakana ho eo amin'ny fitondrana any Madagasikara indray na dia tsy nekeny rehetra aza iny fifidianana natao amboletra iny. Tsapa ho ity solombavam-bahoaka ity no manjo ny malagasy indrindra fa ireo mpitolona. Kivy ary malahelo ary tesitra daholo ny akamaroan'ny vahoaka malagasy noho ny kompisoroka noho ny forsinina izay fifidianana saritsariny fotsiny no nataon'ny mpitondra olona tsy voafitim-bahoaka akory fa tandrametaka nambamboarina no mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao. Olona tsy tokony ho kandida ho filoham-pirenena akory no nekena amin'izao fotoana izao ary izay no mahatonga an'izay fikorontanana ny saim-bahoaka izay fikorontanana ny fiarahamonina ary misy fiantraikana aty amin'ny lafin'ny fiainan'ny olona misy zany na ara-toe-karena io na ara-tsosialy io ary zany koa dia lasa miteraka ihany koa zany tsy fifampitokisana eo amin'ny atrihan'ny vahoaka sy ny mpitondra satria tsisy trony izay confiance izay fahatokisan'ny vahoaka ny mpitondra izay satria dia tena hoe hita zany hoe corruption électorale no nisy teto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy ampafiry ny zava-misy any ivelan'i Madagasikara ny zava-misy eto amintsika ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity ka inona fa tsy maintsy andresy ny tolona imatimatesany rehetra amin'ny taona 2022 rehefa mirahina ny rehetra. Ka dia tsy tokony ho kifitsika ry vahoaka fa tsy ampafiry ny politika efa natao io, tsy ampafiry ny atrihan'ny Europeanina sy ny Afrikanina sy ny Amerikanina. Zao zava-trarotra iainan'ny vahoaka malagasy zao fa dia mantena ny vahoaka mba hijoro hatrany dia tsy ho kivy amin'ny tolona izay ataontsika dia ho lasa tolom-bahoaka ary tsy ny séance tsony na izaho manokana io na ny solombavam-bahoaka io na ny be ny tany fa itsika tsiraray avy amin'izay zany mila mandray andraikitra, mila mijoro fa rehefa tena mirahintsika miara mijoro tsika miray mifo sy miray fanahtsika miray saina dia tsy maintsy mandresitsika zany ao anatin'izay rehetra zay. Marina fa tena mafy ny fiainana ekeny zany fa rehefa hoe mitovy izay fomba fijerintsika izay hiady amin'ny tsy fahamarinantsika, miady amin'ny fisian'ny demokrasiatsika, miady asian'ny isian'ny fahalalantsika, rehefa miady amin'izay rehetra itsika amin'ny fahatsarana rehetra ka mitovy ny fomba fijerin'ny vahoaka malagasy rehetra ao anatin'izay dia mino sika mbana tena fa tsy misy tratra ilay tanjona izay tsy tratrarontsika mba hoe hanaja ny lalàna ny fanjakana izay eo ary koa mba hijery izay tena hoe inona ny filan'ny vahoaka ao anatin'izay rehetra izay. Koa za dia mino sy kika manantena fa dia io 2024 io dia ho pejy vaovao io
na eo amin'ny lafiny geopolitika io na sosialy io na toekarena io na ara-pitondrana io dia za mino za manokana fa tsy maintsy isy ny fiovana satria mino aho fefa tonga saina daholy ny vahoaka raha tsaivina dia fa laza ny vondrin'ny kandida fa nivadika ho tolom-bahoaka ny tolona izay natomboka izy ireo ary hiparitaka manerana a Madagasikara izany. Efa nisy ihany koa ireo rafitra maro isan-karazana tsangana ho fanohizana ny tolona dia samy andry izay toromarika amin'izany rehetra amin'izao fotoana izao. Mafiady ny ankamaroan'ny malagasy izay nambaran'ireo olom-pirenena tamin'ity androany ity raha naneo ny heviny mahakasika ny fitangany vidim-piainana sy ny tsy fisiany enti-manana. Vitsy amin'ny malagasy no mafeno sakafo intelo isan'andro anka sakafo hitazonanaina sy isany ankamaroany. Raha izao ny zava-misy ho mafimafy ny fiatriany io taona 2024 ho avy io ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Mialy Rary Nombana mbola avatsara. Tsy sahirana intsony fa mafiady ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy takatra intsony ny vidin'ny kapokambary izay efa manantika ny R1000. Tsy feno intsony ny sakafo intelo isan'andro fa izay hitazomanaina sisa no atao satria tsy maraka ny eo ampelantanana. Raha izao ny zava-misy amin'ity taona 2024 ity, hoenjana ny fiatrehana ny taona 2024 indrindra ny volana janoary izay mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra sy ny maitsoahatra hoy ny nambaran'ireo olom-pirenena. Tena sarotra mihitsy ny vidim-piainana amin'izao ny vary lasa 5 000 latsaka 100 fotsiny ny vary dia ny tena nefa tsy miasa tsy mihitsy sahirana manano tena zay zao fandrosanay zay dia mianaka 3 kapoaka zao lasa 2 kapoaka dia tsy mihinana zay amin'ny atoandro fa mandeha ohatr'izao foana zany rehefa amin'ny atoandro fa amin'ny alina vao mihinana teto zao ny andro tsy mihinana ny mihinana tena tena mijaly vahoaka majinika ny sarosarotra aloha nefa miankina ilay fitondram-panjakana mihita eo zavatra ataony amin'ny herintaona enjana ny lalao dia miakarakara daholo ny fiainana rehetrarehetra ina amin'izany ve angamba vao meko ohatra mety enjaenjana saina mafy ny fiainana fa gasy koa nge mitanaintaina fa mazaka ihany avy eo tena taloha tena interminam-bary fa zao indrepo ary angamba taloha zany karama vary masaka zao karama kafe sy mofo tena enjana zao ka na misehatra fiarina ina zany na fiarina ina tena mafiady daholo ny olona rehetrarehetra 2024 hoe ohatra amin'ny voalohany aloha tsy maintsy hitanao fa hiditra fahavaratra siklony tsika mahazana ihany io fiainana zany efa lafo daholo vavy zao lasa mitady vola mitovy an'lehilahy vary zao lasa 5 000 misy manana roatsa mihitsy zany vary amin'izao olona zany tsy maintsy mihinana katona ary tsy angalatsy olona indrianao 10 kapoaka ny varinay to dia lasa 3 kapoaka tsy amin'izao zany aloha. Anisan'ny toky fitaka nataon'ity fitondrana tonga eo amin'ny fitantanana ny tany sy ny firenena ity indray ny nilazana tamin'ny malagasy fa hojerena ny lafiny ara-tsosialy. Tsy izany anefa no zava-niseho fa niazakazaka tany amin'ny fanaovana zavatra tsy lahara-pahamiana ho an'ny malagasy toy ny fananganana foto-drafitrasa noho ny masoan'izy ireo. Teo andalam-pamaranana ny fitaom-pitondrany farany teo nilaza indray ny filoha sy ny ekipa ny fa hojerena indray ny lafiny ara-tsosialin'ny malagasy. Miandry ny rehetra ka asana ho tanterahan'ny fitondrana izany na hijanona ho kobakambavy fotsiny ihany toy ny mahazatra. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mitaky ny fialan'ny sefokotany antsalovana ny tomajinika ireo mponina ao an-toerana manjaka ny kolikoly ka tezitra izy ireo anisan'ny nampirehitra ny atezeram-bahoaka androany ny fitanilana amin'ny fizarana ilay jiro nambarany mponina ihany koa fa tsy mahazo ireo jiro raha tsy mitondra ny kara-pifidianana teny an-toerana nanangona ny vaovao Asin'Andriamalala Mano Randriamalala. Tsy mahazo ilay jiro kely zarany mpitondra isam-pokotany raha tsy mampiseho kara-pifidianana afantarana fanandeha ny fidy ilay olona. Nampitaraina ireo mponina etsy amin'ny fokotany Antsalovana Tomadinika izany. Maro mantsy ireo mponina no tsy nahazo kara-pifidianana ka tonga ny rohatra nakeny amin'ny biraon'ny fokotany androany vao maraina. Tatao fokotany zay hoe président ahoana fandehan'ilay kartanay dia ozy izy nataony hoe ianao mifidy sa tsy mifidy dia hoe zaho tsy manana karta fifidianana dia ozy izy hoe rehefa tsy manana kara-pifidianana zany ianao dia lasopy zany ve dia tokony fomba fitenina président ianao zay mampianatra amin'ny vahoakanao hiteny fitenina bordel zany ilay olona zany be da be reo mbola tsy manana karta dia mbo be da be konkory eo tsy nanana kara-pifidianana dia tsy omelina izy fa hoe lasopy ony zay tsy nanana kara-pifidianana dia raha mila manana le kara-pifidianana ianao zany vao mahazo le karta le orange dia aiza zany ny etaetan'ny vahoaka amin'izany hoe ny sasany mahazo dia ny sasany tsy mahazo mampalahelo aloha zany zavatra zany carnet mi mbola 75 no carnet zay ianao vao mahazo an'le carnet satria ianao tsy mahazo
azonao ianao raha tsy manana le carnet vaovao tsy azonao ianao manana carte renao dia mandoa 75 ony ianao vao mahazo carnet vaovao indray dia zany. Mikorotana ambony ambany ny fizarana jiro kely nanambazana ny mponina. Tsy misy ny fandaminana mazava avy amin'ny mpitondra fa mainka ny isehoseho sy oeraoera araka ny fomba fiteny mahazatra. Korotana isam-pokotany ny zava-misy ary ny sefo-fokotany no iara ny atezeram-bahoaka. Tsy zava-tsagetsagetsy ao andohavana vola daholo. Tsy zava-tsagetsagetsy atao ao. Le carte orange tsy mivoaka raha tsy mandoha vola. Mitsao ianao ny carnet pokotany andohavana 10,75. Ninina zavatra tsagetsagetsy ao mandoha vola. Ny RFD angoniny zareo volan'ny RFD tsisy fanadivana. Ny kanalanay tompoko dia tsy aitsina daholo. Eny ambony kanala ny trano eny autorisation. Izy mame autorisation amin'ny olona. Mandoha carte, le carte TGV, mandoha vola vao mena dia takire aiza ny fifidiana karapifidiana. Dia tamin'ny karapifidiana. Ny ticket akitranao trano. Nisy zao tao fizarana jiro teny secteur sy ny fianakaviana mahazo manana tsokotany ary. Miaro mpangalatra izy tompo. Ary izy ny teny miaro mpangalatra tamin'ity asalovany ity. Tonga hatramin'ny polisy nandamina ny toedrarà niakatra ny atezeram-bahoaka. Mampatsiahy ny fizarana varimora tamin'ny andro ny Covid-19 ny zava-misy ankehitriny izay nampisavorivory tanteraka ny fiainam-bahoaka isam-pokotany. Tsy fantatra mazava na volam-bahoaka na volam-panjakana no vidianan'ny fanjakana itony jiro zaraina itony. Vola viaiza, iza nazo ny tsy hanambaro-panjakana? Nisy ve ny tolobidy nataon'ny fanjakana? Inona ihany koa ny idiran'ny kara-pifidianana amin'ny fizarana jiro kely tahaka izao? Niezaka nanatona natao amin'ny fokotany nangata-panazavana moa izahay, saingy voalaza fa tsy mbola afaka mandray mpanao gazety izy ireo tamin'ny ora nandalovanay tena toerana. Taoriny korontana nateraky ny fizarana tosika fameno miverina indray zany amin'ny fizarana jiro. Mitaraina ny mponina isaky ny fokotany izay tokony misitraka izany fa misy ny fanavakavana ny fizarana ireo jiro ireo. Atera amin'ny fokotany Madera namontana izao mitakatra amin'ny anoloana ny sefo-fokotany ihany koa ireo mponina noho izy ireo tsy nahazo. Ny fampisisika kosa ny mponina teny am-Pefilo akavoatery ny antsoina mpitandro ny filaminana amin'ny fiarabe maromaro. Tady bavao ny Ravirazafimaina eo amin'ny sariny Tairinaina. Toy izao ny fitangorona ny olona milahatra ilay jiro nampanantenain'ny filoha. Atao anatin'ny ANSP Filoha ihany koa dia ahitana olona miandry any ivelany vavahady lehibe. Maro tamin'izy ireo no efa teto hatramin'ny roa maraina. Mahava aiza ny olana, betsaka no miaritra sitrany ay. Ny ankamaroany anefa niverina mody fotsiny fa tsy mahafeno fepetra, na ihany koa tsy tokony mahazo izany fa tsy ao anaty fandaminana. Malahelo mihitsy zay, ny tena olana zay verina isanandro rapitso tonga ndray rapitso. Afaka avana zay, fatra nosy patana tonga ndray fatra nosy patana nananana ndray le izy zany manomboka amin'ny roa maraina ianao no milahatra aty amin'izao anao mbola tsy mahazo dia afaka avana le izy misy fokotany zao dia nefa misy pray fokotany aminao mahazo izy tokony andamandray mamono vahoaka le gendarme manosika avy avao manondraka rano maloto ataondra gendarme reo daholo zany rehefa ohatra zao dia ahilikiliky nefa ty amin'izay fidy anazy nampandrosoana tsara mihitsy tompo tonga milahatra ao roasina daholo le olona roasina daholo saka mbola tsy nahazo zao atsambo zao mbola tsy nahazo atsambo zao nefa atsambo nanomboka tamin'ny latsinainy talata larobia androany roa mitononony eo dia zay fokotany roa dia nefa misy mandeha ihany avela izy fa tsy mahazo daholo. Mpitandro filaminana maromaro no nahetsika andamina ny vahoaka teto. Izy ireo ihany koa misavana tota taratasy ny tsiraray na mafeny fepetra na tsy vao vela miditra ao anatiny. Ho an'ny fokotany Madera namotana ny afara tamin'ny fangatahana ny fanesorana ny sefo-fokotany ny tsy fahazon'izy ireo jiro. Sefo-fokotany izay notendrena tamin'ireny fifidianana ireny
fa tsy voafidim-bahoaka. Efa avy lahatra tany am-piafilo zay satria hoe ivoaka androany le jiro aty amin'ny fokotaninay maderana motana de rehefa tany zay tonga tao amin'ny torinay de niteny le olona tany hoe tsisy miprezidanareo sady tsy mivorony tsy manao sonia noho izany tsy mahazo nareo raha tsy miaraka amin'ny prezidanareo de zay zany very fotoana foana isanandro nampika fitediavanay zanakay mila mihinan-kanina nefa maninona zany zay carnet dina 5 sy 1 alina vao mahazo carnet ho an'le tsy manana. Ty zao vao randoavanay 700 tombohana foana hono ty an'ty tonga zay tsisy réseau. Ty zao vao tombohana ne de tonga de nahilitily. Rehefa tsy havitany asany daholo ny olona miasa ao amin'ny fokotany io aleo izy hiala. Za zay nomboka tamin'ny herinandro zao zay tsy mba miperaka trano zany mihitsy fa mandeha makary amin'le resaka jiro de ampifilafilaina foana zay de zay zany mangataka to de aleo hiala mihitsy satria tsisy zava-bitany. Ty carnet Beatrice filazany zareo anazy fa za tsy mahafantatra an'le izy de rehefa makany zay de hoe tsisy an'izany fa rehefa manana an'izao de mahazo. Ty carte de karapanondro de carnet apokotany de savainy zareo hoe fokotany naninona reo de raha vao miteny hoe fokotany maderana montana de tsy misy de zay zao raha pitso lava nanomboka alatsinainy talata larobia lakamisy. Ty carnet anay ty carnet mavomavo zao carnet taloha de ty zay tsy mbola manana le carnet lava zao rony anareo zao tsy nahazo akony. Toy izao kosa navaliny levitry ny fokotany teto maderana montana amin'ny manoloana anambara ny vahoaka. Lesaka fanampiana aloha zany tsy avaty aminay fokotany fa fiaraha-miasa amin'ny fanjakana possible zany hoe carnet 75 000 zany carnet rehetra izay mivoaka eto amin'ny fokotany ka avy eto aminay dia manan-kery foana fa tsy le hoe tsy manan-kery ny tsy azoko hoe amin'ny sehatra manao araka izany dia mampametram-panontaniana ny hoe vola viaiza sy volan'iza no nividianana ireo jiro zaraina eto andrenivohitra ary inona no takalony nanantona solombavam-bahoaka ny mpanao gazety na inona nadiady hoe voasoratra atao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana 320 ny fividianana ireny jiro ireny valiny tsy voasoratra ao anatin'ny teti-bola 320 ny fividianana ireo jiro zaraina etsy aroa ireo. Asinandria malala mano randria malala tsy voasoratra tao anatin'ny lalana mifeny teti-bola-panjakana 320 ny fifidianana ireny jiro kely fanadalana ny mponina eto Antananarivo ireny hoy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry. Volam-bahoaka ny miasa sy ampiasain'ny mpitondra amin'ny fifidianana azy ireny kanefa tsy mba misy ny mangarahara. Reny dia tsy voasoratra reny fa reny zavatra reny zany dia misaozao ry zareo hoe zay ny keka manao an'io dia raha hoe ianareo zany manao de vola taiza zany nazahoana an'ireny ary io zavatra omena ny vahoaka nge io tsy maintsy hoe volam-bahoaka fa volam-bahoaka taiza zany nanaovana an'ireny rehetra reny mila masava amin'ny vahoaka ho azy zay nge mahatonga ny vahoaka ny mitody damosina amin'izao fitotondrano zao hoe tsy mba le tsy fisiny le mangarahara ao anatin'izay rehetra zay ary zay nge mahatonga an'ireny fitolomana zay natao reny satria tsy mandeha araka ny tokony izy ny volam-bahoaka ny volam-panjakana ny fandehan'ny raharam-pirenena ny fanodikodonana maro isan-karazany ny arenakebony tany betabe ny zavatra ondrana de le vahoaka mimahantra de tsy takona fenina fa tena mantra loatra ny vahoaka malagasy ka rebirebe ny fanjakana amin'ny fanomezana kely tsy mahavita taona ny malagasy ho ihatrany ny fanazavana. Aiza ve de resaka tombola ve anakasy anakoroa ve no anatanana ny vahoaka de tiasaina amin'izay ve le vahoaka de amin'izay le vahoaka zany tsy miasa tsony de amin'izany le vahoaka tsy tady de ampatrainao le vahoaka de aveo menao tsipombary sanatrian'izany ve akory le vahoaka ao anatin'le izy de atao an'izany zany ao anatin'izay zay ke le mampanahilotra ary zay le mbola hijoroany tena mbola hijoroanay ary zay mbola isorana teny indrindra fa ny atokotima sy ny flora varomanana zay manetana vahoaka trano ijoro ary mbola mametraka ny vina sy lay projet de société mazava tsara anarenana ny tia fireneny ty. Hatreto ny mponina eto Antananarivo no tsikatra fa mahazo tombon-dany amin'ity fizarana jiro atao ny fanjakana ity.
Ndriambavy eo amin'ny vaovaony politika 2016 ny olom-pirenena no mihevitra fa tsy afaka ahitana andraikitra politika eto amin'ny firenena toy ny mahabe ny tanàna sy solombavam-bahoaka ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana. Ankoatra ny resaka tsy fahasahiana, mibahan-toerana ihany koa ny tsy fahavononana ho fandrisian'ireo vehivavy handray andraikitra eto amin'ny firenena. Nisy ny atrikasa fampiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo vehivavy teny Anosy Androany izay no karakarain'ny Conseil national des femmes de Madagascar na ny CNFM. Mialy Raj Nombana, volava tsara. Hiatrika fifidianana tsy latsaky ny roa isika eto Madagasikara amin'ny taona 2024 io. Toetra sy fepetra maromaro no takiana raha te hitana andraikitra eto amin'ny firenena toy ny mahabe ny tanàna na solombavam-bahoaka ny vehivavy iray. Tafiditra ao anatin'izany ny fahaizana sy ny fahalalana fa eo ihany koa ny fahatokisantena. Ianao raha hoe vehivavy ka hoe hofidiana ary hitana andraikitra eto amin'ny firenena, voalohany indrindra aloha dia ianao mila manana ny fahalalana sy ny fahaizana ilaina mahakasika le andraikitra tianao hosahanina. Ianao koa dia olona vonona avy amin'ny fonao sy ny sainao hoe hiatrika an'izay fisahanana ny raharaham-bahoaka izay. Izany hoe tsy ny tenanao no ataonao mibahan-toerana fa hoe mieritreritra ny hafa dia ny programa ho an'ny fiarahamonina zany no tokony homaninao sy ataonao vonona ahafahanao manatanteraka izay asa izay. Mitaky ihany koa izay fahatokisantena ka ninona zavatra miseho dia tsy ho voahozongozana fa hoe hijoro hatrany amin'izay andraikitra efa navohomana anao izay. Dia mila ihany koa fahaizana fanerasera amin'olona satria fanerasera amin'olona isan-karazany ianao na dia ao anatin'ny Assemblée nationale au niveau an'ny commune any dikan'izay mila vehivavy mahay miresaka, mahay mifanerasera, mahay maneho hevitra, mahay mandresy lahatra mba ahafahany mitady ohatra hoe financement ho an'ilay commune, mitady mpiara-mombonantoka. 2016 ny olom-pirenena no mihevitra fa tsy mahazaka ary tsy afaka hitana ny andraikitra mahabe ny tanàna na ny solombavam-bahoaka ny vehivavy iray. Noho izay antony izay, ambany dia ambany ny taham-pandraisana anjaran'ny vehivavy hatramin'ny fifidianana kominaly sy solombavam-bahoaka teto amin'ny firenena efa taona lasa izay. Tao anatin'izany anefa dia mbola ny 500 ny ireo nandray anjara fotsiny ihany koa no landy ho hiatrany ny fanatsavana. 2,900 ntsika malagasy ny mieritreritra hoe ny lehilahy no avanana kokoa amin'izany politika izany. Any anaty fisainantsika mihitsy mieritreritra hoe natao ho an'ny lehilahy izany politika izany ka tsy vonona amin'izany ny vehivavy. Dia rehefa nanontaniana koa ny vehivavy dia mbola mitovitovy amin'izay ihany koa ka dikan'izay misy ny tsy fahavononana, misy ny antony hafa. Tamin'ny taom-pifidianana farany izany tamin'ny 2019 ho an'ny solombavam-bahoaka sy ho an'ny ben'ny tanàna dia hita fa mbola somary ambany ny taha ny vehivavy, na io nirotsaka hofidiana na io lany tamin'izany fifidianana izany satria dia 500 ny vehivavy ihany no lany ben'ny tanàna teto amintsika. Raha ny resaka conseillère communale 7,300 no lany conseillère communale. Raha ny resaka solombavam-bahoaka dia eo amin'ny 2,100 ny vehivavy ihany no lany ho député. Izany hoe raha 2,50 ny solombavam-bahoaka dia 10 amin'ireo ihany ny vehivavy. Ka izany rehetra izany dia midika hoe mbola ambany ny taha na fahasahiana mirotsaka na ny hoe fahalaniana. Ny ireo antony voalaza ireo nisy ny atrikasa no karakarain'ny Conseil national des femmes de Madagascar na ny CNFM teny Anosy Androany. Atrikasa izay natokana ho an'ireo vehivavy mikasa hovidiana ho ben'ny tanàna na solombavam-bahoaka. Faritra 5 manerana Anosy no nisitraka izany fampiofanana izany, nahitana ny faritra Nalamanga, Atsimo Atsinanana, Fitovinany, Atsinanana ary Matsiatrambony. Vaovaon'ny fitaterana fiara taxi Borosy iray avy eto Antananarivo. Iazo any Mahajanga no notafian'ny jiolahy tamin'ny 4 ora maraina tany ho any teo Andranofatsika tamin'ny lalam-pirenena fahefatriny. Tsy nisy ananafohy ny mpamily sy ny mpandeha hafa kosa no fantatra fa naratra. Ankoatra izay, lasan'ireo jiolahy avokoa ny entana sy ny volan'ireo mpandeha. Manentana ny mpitondra fiara ny eo anivon'ny fiantsonan'ny taxi Borosy Maki Andotapenaka mba tsy saratsara ka indrindra rehefa mandeha amin'ny alina. Ny lalana rahateo ratsy aranisany fanararaotan'ireo mpanao ratsy izany. Ravorazafy Maina, Taiziny. Mazovana ny fanafiana eny amin'ireo lalam-pirenena rehefa katoko ny fety toy izao. Tsy mijanona toerana iray ireo mpanafika ho ny mpamily
fa mifindrafindra toerana ary manao ny asa ratsiny na andro na alina. Chauffeur samy makamaka ho azy fa tokony misy manao regroupement mihitsy zany le gendarme dia zay vao vototra gendarme le tomobile fa samy maka ho azy sasany mana tomobile matanjaka sasany tsy afaka dia zay mahatonga le olana tsy haiko hoe inona mahatonga le fa misy tsy haiko aferam-badika tsy fantako aloha fa zavatra tsy nisy izy lasa misy zao firafindra reo tsy mijana amin'ny toerana ray zany reo indray izy anaty tetezana takona tsy hitanao tampoka indray izy anaty lalana amin'ny alina koa rehefa reo tsy indraindray misy koa ny atandro fa tsy ampozina zany magningira koa ny atandro misy koa indray tsy rairay. Fiara 900 isan'andro eo no miala eto amin'ny Karamaki Andotapenaka. Ny akamaroan'izy ireo miana avaratra avokoa ary tsy maintsy mandalo lalan-dratsy. Noho izany indrindra ny tokony hanaovana ny antsoina hoe caravane mba tsy ho voatafika amin'ny alina. Indrindra eo amin'ny contrôle de départ sy amin'ireo mpamily dia ny hoe indrindra ho an'ireo mandeha alina dia ny caravane ihany no anisany mamaolana amin'izay hoe tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalana izay. Izany hoe fiarahana maromaro ho an'ny mandeha alina zany. Ny areny sisy Ambondromamy hatrany Ambanja mbola tena manahirana amin'ity topa-avaratra ity. Dia ny areny 4 koa mbola ela mihitsy satria mahatratra hatrany amin'ny 14h à 15h de route mihitsy zao mahajanga amin'izao fotoana izao. Fanararotan'ireo mpangalatra ny vanim-potoanan'ny fety toy izao hiatrany ny fanazavana. Saika mody hatanindrazany avokoa ireo mpila ravinahitra ny andrenivohitra, ankoatra ireo mandeha miala sasatra any amin'ny faritra. Ho an'ity kooperativa mihazo any Tomasiny ity izao, saika fenatrano ny toerana isaky ny zoma sy sabotsy. Zoma sy sabotsy zany no tena be mpanao réservation. Ohatrany hoe ka olona karazany be da be zany mitambatra anaty tômôbila ray, ohatrany hoe misy 3 miaraka ohatra zany. Mandeha rapitra rehefa tsisy place tsony, mandeha sabotsy rehefa tsisy tsony. Taxi Brosy avy aty Antananarivo any Mahajanga nonota fianjola teo androany fasika RN4 androany maraina tokony tamin'ny 4 ora. Novakivakian'ireo jiolapanafika ny jiro sy ny fitaratry ny fiara ary noropain'izy ireo ny mpandeha ka lasa tamin'izany ny volan'ny mpandeha sy ny mpamily ary ireo entana lafo vidy toy ny finday sy ny firavaka maromaro. Vaovao ny tranga ampiaramonina zazalakely iray antsoina hoe Fredy no namuniainy alina tokony tamin'ny 6 ora sy sasany taoriany tifitra nataony mpitandro ny filaminana azy. Klasy T4 amin'ny EPP Tanandava Betioka distrika ny Mahaby Fredy. Araka ny vaovao, tonga nitadiny iray tao an-trano ny mpitandro ny filaminana ka andeha hampandreny reniny no ny fahatongavan'izy ireo i Fredy no avy hatrany dia notifirina ka maty tsy hitsadrano. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso. Nitsoaka avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana raha vao fantany fa maty Fredy. Manao antsoava araka izany ny fianakavian'i Fredy manoloana izao zava-misy izao. Saika toy izao hatrany hoy ny Rainy Bendy no mahazo ny olona mipetraka any ambanivohitra, ny olona tokony hiaro indray no mamono sy manampatra fahefana. Vaovao manodidina ny fahasalamana kosa indray ao anatin'ny vanim-potoana katoky ny fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona isika amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo karazan-tsakafo mitobaka eny an-tsena izay ahitan'ireo sakafo efa lany daty. Ao anatin'izany mila mailo ary mitandrina ny rehetra hisorohana ny fanampoizinana ara-tsakafo na ny intoxication alimentaire izay mateti-pitranga rehefa vaninandro fety tahaka izao hoy ny mpitsabo. Mialy Rarinombana mbola tsara no mitatitra ny vaovao. Afaka andro vitsy dia ankalaza ny fetin'ny krismasy isika. Mitobaka eny an-tsena eny ireo karazan-tsakafo toy ny vatomamy, ny chocolat, ny biscuit, ny mayonnaise, ny menaka sy ny maro hafa. Matetika dia mora ny saran'izy ireny ka mahasarika ireo olona ny hanjifa azy. Saika entana efa lany daty na entana tsy lafo tany amin'ny toerana nisy azy tany anefa ireo sakafo atobaka eto amintsika amin'ny vanim-potoana ny fety tahaka izao ireo. Manoloana izany, mila mailo ary mila mitandrina tsy hosodokan'ny mora ny rehetra hisorohana ny voka-dratsy ny fihinanana ireo karazan-tsakafo efa simba sy lany daty ireo. Matetika ny fanampoizinana ara-tsakafo na ny intoxication alimentaire izay miseho amin'ny alalan'ny areti-kibo sy ny fandoavana no mpahazo ny olona tsy ankanavaka amin'ny fotoana ny fety toy izao. Mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana izany raha tsy voafonjy ara-potoana. Ankoatra izay, fadina ihany koa ny fihinanana sakafo mavesatra onona mba raha ny mpitsabo. Eny an-tsena aloha zany voalohany be dia be ireo sakafo miparitaka. Sakafo ohatra hoe akaiky daty efa ho simba ary misy ary rehefa tena hoe efa simba mihitsy ary efa lany daty moa zany. Eto amintsika raha mahafantatra be dia be ny olona mantaony hoe misoloky amin'ireny zavatra ireny, mila mitandrina tsara antsika voalohany satria misy manova daty
dia mila mahay mijery tsara ny daty aloha zany a mba isorohana ny fampisidina ra-tsakafo amin'ny sakafo miparitaka. Eo ihany koa ny sakafo izay atao hoe karakaraintsika ao an-tokantrano. Anisan'ny tena manapozina antsika ra-tsakafo dia ny mayonnaise. Ny fanaovana mayonnaise a dia tsara kokoa raha efa volona daholo ny sakafo rehetra zay vao atao ny fanomanana mayonnaise. Ary misafiditsika ny atody akoho no ampiasaina fa tsy mampiasa atodina ganagana satria atodina ganagana ny tena manome fampozinana ra-tsakafo. Eo ihany koa ny atao hoe fetin'ny faran'ny taona moa atao hoe fetin'ny fisakafoanana ihany dia tsy mitandrina antsika amin'ny fomba fisakafoanana. Mila mahay misakafo mba tsy hanimba ny vavonitsika ary mila mitandrina tsara amin'ny fahadiovana satria be dia be zao ny valana retina retikibo dia mila fahadiovana be zany fikarakarana sakafo indrindra amin'ireny toerana fanaovana lanonana reny mila mitandrina tsara amin'ny ara-pahasalamana satria amin'ireny matetika misy tranga raha sanatria misy olona ray marary maloto ny tanany dia manatonga fampozinana ra-tsakafo an'le olona be dia be ka aleo mitandrina amin'izay zavatra zay mba tsy isiany loza zany amin'izao akatiky ny fety zao. Tsy ny fanjifana ireo sakafo atahorana simba sy lany-dajiandy no mety hiteraka tsy fahasalamana ho an'ny olona amin'ny vanim-potoana ny fety tahaka izao, fa eo ihany koa ny resaka fahadiovana indrindra eny amin'ireo toeram-pisakafoana. Misy amin'ireo fianakaviana mantsy no misafidy ny sakafo eny amin'ireo toeram-pisakafoana ivelan'ny tokantrano rehefa krismasy taom-baovao ka ilana fitandremana ny fikarakarana isan-karazany eny amin'ireny toerana ireny mba tsy hiteraka fahavoazana ho an'olona maro. Lafim-baovao hafa ny finoana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra no antoka voalohany ahatonga ny tanora voataiza ary voakolokolo tsy ho voarebireby ny filana misy eny anivon'ny fiarahamonina. Betsaka no mirona amin'ny zava-mahadomelona sy ny fandikana ny lalàn'ny natiora noho izay tsy fananana an'Andriamanitra izay. Fitaizana ara-pinoana noho izany no tokony masoany ray aman-dreny manoloana ny fivoaran'ny fiarahamonina ankehitriny. Ravorazafy-maina Taiziny. Mitondra fiovana ratsy ho an'ny tanora ny fiarahamonina raha tsy hainy mandanjalanja izany. Ny ray aman-dreny no tompon'antoka voalohany amin'ny fanabeazana ny zanany, ny sekoly avy eo ary indrindra ny fiangonana izay tena miantoka ara-panahy ary mety hanovan'ny tanora ihany koa ny fanazavana. Tanora amin'izao fotoana izao araka voalazanao teo dia tena tsy mahita tsony ny inona ny tsara sy ny ratsy noho ny amin'ny zavatra seho rehetrarehetra sy arentireny ny reny zavatra rehetrarehetra reny any amin'ny réseaux sociaux. Dia izay mihitsy ny any tena hoe erovanay fanabeazana erovanay any tanora dia tsy afa-tsy izay hoe fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Ary le izy moa zany tsy hoe lazaina fotsiny ohatran'izao hoe zao tsy maintsy atao na zao tsy maintsy atao fa tena seho azo mihitsy eo amin'izay hoe tia zao no mahatsara sy ratsy an'ity amin'ny fiainanao any ariana any, inona zavatra mitranga amin'ny fiainanao ny amin'ny raha fanarahanao n'ity izao rehetrarehetra zao. Dia io ten'Andriamanitra io zany tena ataoko hoe fanalahidy hoentinay tsy manana akoatran'izay loatra zay fa io ny tena fototra hoe miarovan'ny tanora amin'ny lalany tsy ho voaloto amin'ny fakapanahy. Rehefa ao anatin'ny fampianarana fifandraisana amin'Andriamanitra izy dia lasa mipetraka ho azy, instauré ho azy ao anatin'ny fony zany hoe fitandremana an'Andriamanitra, fanajana Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra. Manomboka mivalapatra tsy kelikely eto amintsika ny antsika ara-pilazantsara hisariana ny tanora anaraka an'i Jesosy Kristy toy ny tantaran-dampihazo amin'ny endriny vaovao mitantara ny fiainan'olombelona sy ny miandry azy aoriana ny fahafatesana. Ivotra ao anatin'ny maman Gérard Enlèvement andian'ny faharoa izany izay atao ny lahady ho avy izao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Hetsika maimaim-poana hisariana ny tanora hanaradian'Andriamanitra mba tsy hirohana amin'ny zava-mahadomelona sy ny zavatra hafa mety hanimba ny hoaviny. Dia tia hanaitra hoe ny kristianina rehetra miankina amin'ny fanomanantsika mandrakizaytsika miankina amin'ny fanomanana izay ataontsika eto tany dia tia hanaitra ny kristianina rehetra izay amin'io hoe efa akaiky le fotoana iverenan'i Jesosy Kristy akatsika dia mila miomana daholo tsika rehetrarehetra. Efa lasa ny zanako nakireo izay vovo dia isika izay tave dia aina vaore indro ankehitriny ny alahelo sy tomany ary izao tontolo izao eo an-tanany Satana.
ao anatin'ny fanamariana ny fahazatoana ny mpanoratra Georges Andriamanantena fantatriny rehetra amin'ny anarana hoe rado dia nampahafantaran'ny positra malagasy tamin'ny fomba ofisialy nanomboka androany alakamisy 20 Desambra ny aji natambira amin'ny anarany sy ny sariny. I rado araka izany no mpanoratra malagasy fahatelo mipetaka amin'ny ajiny positra malagasy taorian'ny Jean Joseph Rabearvelo ny avana Ramanantoanina. Ankoatran'ny fanokanana aji amin'ny anaran'ny rado, itsika maro ihany koa no entina nanamariana ny fahazatoanany toy ny fampisehoana hanomezam-boninahitra azy. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany voalaza fa tanan-dehibe maloto rivotra indrindra maneran-tany amin'izao i Sarajevo renivohitry Bosnia Herzegovina tao anatin'ny 2 andro izay adifitry ny zavona tanteraka ity tanàna ity no ny famaroan'ny fiara mivezivezy ny fampiasana arina fandrehitra diso tafahoatra no nampiakatra be ny tany loto tao Sarajevo. Jessica Miray, Andry Rakotomalala. Efatra amin'ny fiandohan'ny volana Desambra teo no niverina matetika ny zavona be toy izao ao Sarajevo, renivohitry Bosnia Herzegovina. Tafiditra ao anatiny antsoina hoe Malsan na tsy azo ihainana intsony ny rivotra ao Sarajevo, nanomboka omaly araka ny tatra nataon'ny IQR, orinasany Suisse manara-maso ny tontolo iainana. Voasikajo tanàna maloto rivotra indrindra maneran-tany Sarajevo. Raha ikalkolta Anyand no larana voalohany teo aloha. Tsy vaovao ny fandrenesana fa tanàna maloto indrindra i Sarajevo. Ny taona 2024 efa namoaka ny vondrona maneran-tany mizana ny fahasalamana na ny OMS fa ity tanàna ity maloto indrindra ao Europa. Ary ratsy indrindra ihany koa ny rivotra misy ao aminy maneran-tany. Ny aratsy hatrany nefa ny tontolo iainana hatramin'izao. Antony voalohany mahatonga izany, ny fahamaroan'ny trano avy be mitsangana ny toerana. Anka manakana ny fivezivezen'ny rivotra. Faharoa, ny fahamaroan'ny fiara sady efa simba avokoa ny ankamaroany. Ary fahatelo, mitombo be ny mampiasa ny arina fandrehitra rehefa fotoanandririnina toy izao entina anafanana ny ao an-trano. Araka ny tatry ny banky iray isam-pirenena, olona manodidina ny 303 no maty isan-taona a Bosnia noho ny fahalotoan'ny rivotra. Izany hoe 900 amin'ny taham-pahafatesana Bosnia dia noho ny fahalotoan'ny rivotra sy ny tontolo iainana avokoa. Raha ny nambaran'ny mpitsabo anefa, tsy miaro amin'ny fahalotoan-drivotra mihitsy ny fanaovana arovava orona. Kely loatra mantsy ny antsoina hoe partikula finina entin'ny rivotra ka tafiditra anaty aritava ihany. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy tongovavy mankasitraka fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany fandarana ahoana marina Global News no rainao vitrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes izay kosa no lohateny horonan-tsary indray miseho hoarainao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS any Oalina. Ny tena kosa tombo-kilasy tongovavy mamy fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.